Salama tompoko. Androany sika resaka mahakasika ny pro lapin, ilay provandy natokana ho an'ny bitro. Pro lapin izay hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao isan'andro manerana Madagasikara. Izao ny vokatra. Izao hitanareo izao. Izao voronofo tsara. Tsy mila atao tsony angamba ny doka fa ireo mpimpy mampiasa pro lapin efa ho taona maro zay dia afa-po tsara daholo amin'ny vokatra. Ny tombony lehibe indrindra fampiasana pro lapin dia izy vokatra azo avy amin'ny akora voajanahary. Izany hoe tsy misy akora simika mihitsy ny antsika fa akora voajanahary daholo ny soja, katsaka, ny blé, ny orge sy ny maro tsy voatanisa ao anatiny ao. Manasa anao hanjifa hatrany ny vokatra pro lapin mahomby kokoa ao anatin'ny fiompiana bitro. Raha te hanana bitro maro be ohatran'izao ianao afaka manampy anao zay, afaka manome toro lalana, afaka manome formation. Raha soa tompoko.